tsy olana ny fiaraha-miasa amina firenena any ivelany saingy tokony isy ny fitandremana sy ny jery lavitra satria firenena no mifamatotra. Isan'izany ohatra ny fifanarahana nataon'ny fanjakana malagasy amin'ny orinasa israeliana io. Iaraha mahita mantsy ny zavamisy ao Gaza amin'izao fotoana ary tena mampiseho ny tanjany Israely. Tsy ho an'ny androany ihany fa ho an'ny taranaka no aina hitranga ny olana ary aina tsy hijanona amin'ny tany mirefy 9 hektara io fifanarahana io, hoy Paraina Auguste. Asa digosika ny tantara tamin'ny 45 io 1945 aoreneny favoazana vondreo tany Europe tamin'ny zeny nazi regny de nisy proposition hoe alefan'ny Madagasikara ho afindraka ty Madagasikara zala ho déporté ty Madagasikara. So ihany tamin'izany fotoagna zany fa nisy ihany nefany mba efa manamana conscience politique eve malagasy de ohatrany tsy valaka zany de strike igny de naverigna any nalefagna any am'le tanindreo taloha zany izy. Nefa fatao moa fatao ny palestiniana fatao koa de io mahatonga ny déjà fa nizaraigny zany nisy ny accord tamin'izany fotoagna zany hoe samy managna toerana misy anazy de tokony atao hoe 2 états dans un pays raiky fa 2 états gn'eo, état palestinien, état juif. De hitanareo samy magnaraky vaovao tsika kehitriny fa de hitanareo io zavatra atao mahazo io palestiniana io am'le hoe bande de Gaza. Fa tena sy andeha ferany sy misy indra fo misy fa de miala teto anareo le bombardement ohatran'igny de ino zao ny palestinien hitatsika firy ny maty isan'andro. Ankoatran'izay koa izy de fa misy toerana ny palestinien de mbola naovany colonie koa, colonie juif koa. Ekeko aloha fa ny israélien de mahay amin'ny resaka fambolena sy namany io izy resaka kibbutz to sy namany mahay izy fa zavatra ohatran'izay zany mampatahotra. Soary zalahy tonga amitsika ty de anao bodingerana izy rehefa ela agny sy zao fa après 30 taogna efa 10 taogna agny anao bodingerana izy ary mety magnakisaka koa izy raha ataosika 6000 hectares voalohany de mikisaka ary efa ao ve io toeragna omegna anazy io so de tanin'olo ndray zany tanin'olo efa an'olo koa na misy fasagn'olo efa izany sy misy zeregny daholo zany izany daholo nge mahatonga ny resaka social amitsika ty zao io resaka nosy be io zao resaka tany io ka zany tokony tandremagna daholo tokony atao misy transparence mba tokony misy hoe ataosika consultation any vahoaka na am'le toerana anaovagna anazy mba tokony misy an'izay hoe consultation zay na koa za mandalo amin'ny parlement. Etsy andaniny nanamarika ity diplomate malagasy fa tsy raha rampianakaviana ny fitantanana firenena ka tokony isy ny mangarahara hoy hatrany Paraina Auguste. Raha ny fifanarahana eo amin'ny Dubai sy Madagasikara dia tsy misy ny mangarahara hoy ny fanazavany. Amin'ny Dubai zany na ny Emirates io koa de ny problème io de ny resaka sisy transparence sisy mangarahara. Zahay sy contre ny resaka fiarah-miasa zahay aty amin'ny firesaka iny na aty amin'ny saratafiny sisy ram'izay fa zany hoe isy io transparence any de isy mangarahara satria lasa ohatrana affaire familialy na affaire-n'olo intérêt privé fotsiny le izy nefa le mamatotra ny Madagasikara amina fotoagna lava be ka izay zany tokony zavatra ao zeregny. Fa resaka ny Slovénie indray moa Slovénie tany milamagna agny zao ambassadeur tany Italie zana nisy nanao ny relation diplomatique io nisy niaraka tamin'ny affaires étrangères de tamin'ny 2006 moa zay vao nivita ny relation diplomatique satria fanolobodirindrina amin'ny Italie izy io firenena Slovénie io agnatin'le hoe Yougoslavie taloha izy fa le nizarazara am'izay Yougoslavie zany misy anary Serbie, Monténégro, Croatie, Kosovo de misy an'le Slovénie fa io ndraiky tany milamina ary io maro ny pretra Slovène miasa ohatra ny faritra amin'ny sud-est igny de olo milamagna saragna any. Nanamafy hatrany ity mpanao politika ity fa tsy mitsakana na tsy makasitraka ny fiaraha-miasa amin'ny firenena hafa ny fanoherana fa kosa ao anatin'ny tsinjolavitra ny tokony andraisana fanapahan-kevitra hoy ny fanazavana. Nisy fahatarana ny fanapahan-kevitra noraisy ny voamera malio tena misana ny fifidianana na ny seni na izany aza mazava ny voalazany lalàna momba ny sehatra ny fifidianana eto amintsika fa ny seni ihany no afaka tokony ikitika na lam-pifidianana hoy Paraina Auguste. Nilaza ity mpanao politika ity fa taratry ny fitsabahany mpanatanteraka amin'ny rafitra hafa ny zava-misy eo amin'ny filohan'ny antenimeran-doolona sy ny seni io. Hita misy zany fa le fitondragny misy sy misy ataosika hoe cohérence na ireo institution amin'ny institution
ny président Sénat mba maheneno amy fivoriagny regny le hoe resaka parité regny de tonga izy de te alaza de izy ny manao anazy nefa misy procédure zany tokony aragny ary sy point raiky igny fotsiny de tokony hovagny maro de zay zany nazarany CENI koa zany manao an'izay za koa ny CENI koa zany mba sara ihany izy ny teny satria matetiky président CENI sy de be teny loatra de araraotazara fa ny teny eniko foana io io hoany resaky exécutif ny tena manimba anareo CENI ato manimba anareo CENI ny exécutif na de tanao zavatra rany ny CENI ny exécutif foana fa CENI ihany ny baban'le raha satria izy sy miteny mba niteny izy omaly igny de zany zegny de isaorako anazy igny niteny igny mba nireagir ireo satria misy lalagna ao de tokony hita am'izay zany fa tsisy manara-dalagna daholo sy manara-dalagna koa ny président agnany Sénat de aveo mitory ity cybercriminalité ty koa moa de fa tena raha izy ty fa isakaraha de torignany daholo olo rehetrarehetra de ora nefany misy texte mifeny reo ny aty amy CENI aty fa sy azo toritorigna amignagny izy fa sy amby efa tsy manara-dalagna fa za ity de mitéléphone agny fotsiny na ry zareo amy cybercriminalité nge fa leo avao koa aminazy io hoe efa tena atao fitaovagna ty de ataovy ty nefa misy lalagna ka i rehetra zavatra regny de mba sara ihany mba samy mipetraka amle toeragna nataony ny exécutif manao exécutif ny législatif sy tokony sabasabany exécutif ny resaka mpanao élection ny CENI sy tokony sabasabany législatif aty samy mipetraky de mandeha sara io ka mandeha sara io natao an'izay ka ino misy zavatra mahasara anazy any igny mba sisy sona me magnaraky mba samby mitandrigna am'izay etsy ankilany de nilaza atrany ity filohan'ny antoko tsaratavina ity fa tena zava-dehibe ny fankankevitra ho an'ny mpisehatra rehetra mialohany ikitiana ny lalam-pifidianana andraikitry ny mpisehatra rehetra manko ny fametrahana lalàna ifanarahana momba ny fifidianana hoy ny fanazavana zay ny de vonigny ary zay nefa mangataka an'izany foana zay koa ny sosina voagny CENI hoe misy fatarany kely gn'anazy zao zany de anao de sy mesy misy fankakevitra zany de hoe zay de voniny ka iparticiper amao fa ozay regny ny zavatra point marobe ny point fandraisagny ta momba ny resaka élection io zay de le fidirany fizabazabany ny exécutif ny solotena ny exécutif iregny sous-préfet sy préfet mizabazabaka amin'ny élection regny iregny anie de efa misy texte koa mao zay koa ny problème efa misy zavatra texte misy fa sy mampiaratra anazy asika ohatra iregny misy tany amin'ny faritry ny melaka regny de misy chef de district de manao propagande regny zao tokony arefa conseil de discipline sisy an'izany tany vondroza tany sisy an'izany izay zany gn'anay zany tena tonga ao de hoe appliqué aloha le efa misy koa mariny fa misy tokony hovagny regny hitanareo regny ordonnance regny ordonnance be de be maramila de hitanao eo mandeha mivote iregny tokony misy zavatra tokony amboariny ka gn'asika indraindray amboariny ny lalagna nefa sapiarina zany mino zao fi zany parité zany koa gne nahatao zany de lasa indray ny équipe ny ao ampitondragno koa gne tsy appliqué an'io izy de manao bodogeriny inona moa ny zavatra misy hoe atao le inona moa le compte rendu financier amle latany anao nahita niry marina anao zany am'io vola be laniny sy manao an'zany izy inona ny sazy tsisy tokony mba misy sazy fa sanao izy rehefa izy no manao anazy fa hoe anazy ny fiditrany de forotra daholo ny anina rehetrarehetra ka fa tsara teo zany hoe da apesao hoe maha-indépendant anareo mampaleo tegna anareo CENI amin'ny rehetrarehetra fa zahay amin'ny mpanohitry de nafinaritra anay ihany le misy zavatra ohatrany regny mba nagnano fa izy ny teny hoe amory de anao izy eran'le point amin'ny élection fa zay zao de sara aloha zay mbola tsy misy moa ny daty mazava napetraky ny CENI ho an'ny fankankevitra momba ny ikitiana ny lalam-pifidianana samy miandry izany avokoa ireo mpisehatra politika andrasana ny toyny iombona nahevitra ny fanapahan-kevitra zay ny raisiny vomerina maleo tena misana ny fifidianana na ny CENI omaly ny amin'ny firosoana na amin'ny fampidiniana amin'ireo mpisehatra izay vao andrososikevitra eny amin'ny antenimera hoy ny firaisamonim-pirenena safidy androany zava-dehibe izany satria betsaka ny karazana sosikevitra tokony anatsarana na lalam-pifidianana raha tsy resaka afa-tsy ny daty anaovana ny efitsiriana sy ny fanavoazana ny lisym-pifidianana ho iatrany teo anivony safidy raha io le vampitoana anaovana ny oral io a de efa miantso foana zay mikikika mihitsy zay ao anatin'io hoe io nge tsy mety
tsy mety amin'ny vanim-potoana ohatr'izao satria anatin'ny 1er décembre ka hatramin'ny zany ny volana febroary zany a maintany zany ao anatin'io ny décembre dia anisan'ny fotoana anaovana ny fety dia tsy mifantoka amin'izany ny olona ny tonga ny janvier dia andro maintany ao anatin'io tsy dia mety mieritreritra n'izany ny olona dia izay le tenenina dia maninontsika ny afaka manokatra rehefa aveo hoe tonga ny fifidianana farany teo zao dia ny rahantsika nanokatra hoe ny sokafana nasiana le ordonnance ao anatin'iny dia eo ny asiana napetraka hoe reny tokony anisan'ny jerena hoe tsy tokony hoseny ihany koa ny tolo-kevitra avy aminay dia hoe tokony tsy hoseny ihany koa fa tokony misy organisme hafa mihitsy mikarakara ny fanaovana ny oral io fa ny zany anisan'le manao contrôle fotsiny eo anatin'io zay ataontsika hoe miandraikitra makasika an'izay zany anisan'ny tokony hojerena ao anatin'io na ny vanim-potoana ahoana ny mety amintsika aveo hoe ndao sokafana le izy dia amin'ny fotoana ohatrany ahoana ny ahafahana manatanteraka an'izay zay zany anisan'ny anankiray hoe anisany mba hoe tolo-kevitra zany ka zay ny tenenina hoe tsy dia hoe arak'ilay teneniko teo hoe tsy hoe manandanja na tsy manandanja fa iny zany arakaraka ilay ataontsika hoe zay mety filany. Ankoatra ny tolo-kevitra avy amin'ireo firenena afrikana sy eropeana dia isan'ny tokony horaisina ihany koa ny hevitr'ireo mpanao politika ka isan'izany ireo kandida izay mpirotsaka hofidiana toy ireo kandida 10 nirotsaka hofidiana ho filoham-pirenena na ny C10 ho hiatrany ny safidy izany no ametrahana fa tena ilaina ny fampidinihana mialoha tsara ny sin'ilay hoe fikanandony rehetra aminazy mety izay ny ataontsika hoe priorité fa aty amin'ny firaisamonim-pirenena mety misy ihany koa hoe reto ny tena priorité tokony hojerena ao anatin'io mandray ohatra hoe ny fomba hijerena io lalàna ny makasika momba ny oral io izay iarahantsika nahita teo zao ataontsika hoe firy ny ataontsika hoe ny fandraisana anjaran'ny olo-pirenena 300 ao anatin'io rehefa nandeha nefa ny ordonnance atao anatin'iny nahazo firy ny isan'ny olona zay rehefa nanao ny ordonnance ao anatin'io dia eo no nanaovana hoe tokony fotoana ihany koa ahafahana mijery an'io satria aty amin'ny firaisamonim-pirenena ny amin'ny atoko politika dia rahantsika mahita reny moa zany ataontsika hoe nisy ange reny nataon'ny C10 reny nisy tolo-kevitra maromaro reny nentina hoe reto avy ny eritseretina efa hoamboarina ao anatin'io kitihana n'io lalàna io dia tao anatin'ireny hoe tokony anjarany seny zany nandray an'ireny hoe nisy efa reto tolo-kevitra maromaro ahoany reto andaontsika iroso ao anatin'izay raha ohatra tena jery marina ny amin'ny ataontsika hoe izay fanatsarana makasika ny fifidianana zay. Andrasana arak'izany ny fivoaram-baovao. Itety fatra ny fampiofanana ireo olom-bofidy lany tamin'ny anaran'ny antokotiko Madagasikara hoy ny teo anivony pro-politika ny antoko androany tanjona ny anabeazambo ny fahaizan'ireo olom-bofidy ireo amin'ny fomba fitantanana eny ifotony iara mahafantatra ny toerana noraisin'ny antoko manoloana izao fitondrana izao ka tena ilaina fahaizana sy fampizarana vaovao hoy ny sekretera jeneralin'ny antoko team Rina Randriamasinoro. Antoko politika aloha zany dia manana olom-bofidy dia miaina amin'ny fiainany amin'ny antoko politika azy zay ao anatin'ny fanabeazana na ny mpanaradia na ny olom-bofidy zany lany ao anatin'ny antokotiko Madagasikara. Resaka politika amin'ny akabeany eto Madagasikara zany tsy fahaiza mitantany mpitondra mila ongana sa tsy mila ongana mpitondra resaka afiny fa amin'ny antoko politika azy dia ao anatin'izay hoe fanabeazana ny olom-pirenena, fanabeazana ny mpanaradia ary indrindra fampiofanana ho an'ny olom-bofidy mba tsy hitsanga menatra manoloana ny fiarahamonina fa avitany adidy sy andraikitra saniny na manoloana ny antoko zany na manoloana ny rehefa vahoaka izay ny fidina eo anivon'ny commune na ny district ary indrindra moa ny fiaraha-miasa mpanaradia sy ny olom-bofidin'ny antoko dia tsy maintsy atao izay fiofanan'izay dia ny satarina izy atao amin'ny district Anatsimondrano raha ny programan'ny antoko dia mitety district zahay amin'ny herinandro ambony io zany zao dia Avaradrano ao aorianan'izay Ambohidratrimo dia mitohy arakaraky ny fahavononan'ny olom-bofidy eny ifotony. Ny fampiofanana atao dia ho an'ny olom-bofidy eny ifotony zany hoe maire sy ny conseiller mpikatroka team ihany koa zany hoe mpitarika eny anivon'ny commune sy ny fokontany ampiofanana miaraka mba hisian'ny fiaraha-miasa ary hisian'ny fifanohanana na amin'ny adidy sy andraikitra sahan'ny ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina zany na ho an'ny mpitarika ny antoko ihany koa eny ifotony dia mitety zay ary tetin'ny faritany rehetra mihitsy satria misy olom-bofidy ny antoko team daholo ny akabeazan'ny commune na tsy nalany ben'ny tanàna ary dia misy ny mpanolontsaina satria
presque nanana candidat daholo ihany nandritry ny commune rehetra tamin'ny fifidianana farany teo. Tsy midika fa tsy manana traikefa ny olom-boafidy team fa fanamafisana ny fahaiza-manao no atao mandritra ny fampiofanana ho iatrany ny fanazavana. Tena fiandrandrana fiovana amin'ny fitantanana sy fampandrosoana maharitra no hita amin'ireo toerana nametraka fitokisana tamin'ireo candidat team ireo ka tsy tokony hodisona fanantenana amin'izany ireo poniny ho iatrany Irina Randriamasinoro. Mikatsaka ny tsaratsara kokoa ny antoko ary mikatsaka mba ho modely eto amin'ny fiarahamonina indrindra amin'ny lafin'ny fitantanana. Raha mahalala sy raha mahita zao ny kolikoly ety sy erony tsy fahaiza matantana isan-karazany dia ny antoko manabe na ny olom-boafidy na ny vahoaka taritana mba hikatsaka ny tsaratsara kokoa. Raha ohatra ka tsy nahomby ny fitantanany be ny tanàna ny antoko dia ny enina ny isan'ny be ny tanàna. Ohatra fotsiny teo Atsimondrano enina ny be ny tanàna taloha lasa 10 izao matoa tian'ny olona ny antoko na dia teo ary ny alabato isan-karazany mbola nivoaka fandraisana dia nahomby zany ny fitantanana ary nitohizan'izay sy nikatsaka ny tsaratsara kokoa ny tanjon'ny antoko ao anatin'ilay izy. Ratsaivina moa dia tetsa-pitatafika no nisantarana ity fampiofanana olom-boafidy ity ho an'ireo ao amin'ny distrikta Antananarivo Atsimondrano. Mazava ny afatry ny Flou National ny antoko marika Ravalomana nandritra izany fa ametraka fitaratra amin'ny fomba fitantanana dia ny mangarara eo amin'ny fampandrosoana eny fotony tiako Madagasikara. Tsy hanomboka ny tetikasa raha tsy vita ny fifampiresahana eo amin'ny fitondrana foibe sy ny mponina voakasiky ny tetikasa basy Toliara hoy ny Flou nandritra ny fandalovany tany Toliara. Tsy izay anefa ny misy raha nitatitra avy any an-toerana fa efa misy ireo olona izay manao fandresen-dahatra ao amin'ny fokotany ao Andaboy ny amin'ny fanomboana ny tetikasa. Nilaza moa ireto Zanadriky fa tsy anakatra amin'ny faran'ity tetikasa ity ary anatanteraka famorin'olona ka miangavy ireo tompon'andraikitry ny tsy anakana izany araka ny fampitambavao. Eto zahay manambara ny Toliara ray manontolo tsy vaky volo. Raha niresaky zay tamin'ny président république mivantana dia zao navalina anay tsisy zavatra afaka mijoro na mihetsiky eto Toliara ary tsy mahazo manao activité eto Toliara ny base Toliara raha tsy tonga aho hiresaky aminareo Zanadriaky injay. Gaga nefa zahay fa mitsolotsoloka amin'ny fokotany reo iaby ny base Toliara manao fanjesen-dahatry manao asa tana maro mangataky zahay ary mampanjea anareo raha ohatra zany mahazo autorisation ny base Toliara dikan'izay automatique mahazo koa Zanadriaky satria samby rinara zahay io tsy mahazo manao hetsiky ka fasehona manomboka anjoany hanao fangataha zay amin'ny préfet satria fa mahazo base Toliara haneo ny herinay koa zay Zanadriaky zay contre ny io base Toliara eto Toliara hanao fangatana amin'ny préfet zahay hanao fivoria eo amy Ave Maria ary mangataky zahay mpitondra fanjakana mba ho enkeninareo fangatahana io satria marina fa voavidimbola nareo eto aby satria tsy hainareo ny fotony mainty amizao. Laha atao zany ny resaky natao taminareo taby samby nangataky taminay nareo hoe aboahonareo ny maharary anareo Zanadriaky ary nambaranay anareo resy lahatsy nareo hoe tsy mety marina io place io ary tsy mety marina io zavatra atao eny Antaboy. Gaga nefa zahay nareo anjoany ndraiky mandefa base reo atoy ka zahay fa maharary anay raha toy ary zahay isa fa présidente ony fa tsy handefitsy zahay fa na iza militsy bakao hataonareo mandeha basimpia zay Zanadriaky fa vonona zahay naniky zao fa vonona ary fa tsy impoly ka zay apetsana aminareo. Raha ohatsy nareo mananjala nareo fanjakana sy ny base Toliara ao Toliara maloto feno fakony rano ony mbo tsy vita ao diovonareo anganareo Andaboy toy zahay mahavita ny toy saotra tompoko. Nanamafy ireto Zanadriky fa tokony mipetraka amin'ny fifanajana. Betsaka ireo resaka mandeha any an-toerana hoy izy ireo raha tsy teny afa-tsy ny resaka fambolena zanakazo sy ny fanasivanana olona iasa kanefa mbola tsy misy ny fanapa-kevitra mazava. Fa maharay koa zahay tsahotsaho fa hoe hiritsy ato Andaboy hanao satana maro hamboly zanakazo base Toliara. Niangaviako tompoko mifanadra ny raha manahaka an'izao satria mbo tsy misy raha tampaky eto hitamatoa filoha republique ny fampiresaky taminay na ato amizahay Zanadriaky na amy Masikoro izay ny feo ny henonay ka mahagaganay base Toliara manao recrutement amy la ville iny kanefa
mahagany fokotany io kanefa mahagaga anay maro akata Batavily ao tsy asany Bazy Toliara fa no andaboy aty avao zao raha manahira anazy ka fa victime zahay eto ary fa manan-keloko zahay eto mpikambana fa itony raha tiako ambara sao be hanahira ho anareo mpitondra fanjakana raha ohatsy ka Bazy Toliara manao recrutement manao asa andaboy ao fa zahay ato fa apreny tsy folia ambavanay eto fa laha misy ny anakinay ny taranakinay manday asa Bazy Toliara handeha manadaboy any fa hamono zahay ary hifamono azaka ka mampitazony mialoha zahay amizao aloha fifandraisa raha manahaka an'izao fa saropiaro zahay satria tsy vonandroany na saropiaro ny zanadriaky fa zahay eto tompoko zanadriaky mbo tsy resy lahatsy mbo volony zahay hanao sorognainay raha misy ny fitarandraha ato surtout fa io andabo io saropiaro zahay naniky zao zany fa vonona na ino hijoro na ino hitsanga na holenta zahay na hovonoe andaboy tsy foenay ary tsy homianay vazaha na ino hitsanga na ino hijoro makasitraky tompo tsy ampihemitra ireo mponina andra-matahora atao azy ireo nilaza izy ireo fa vonina hijoro anohitra ny Bazy Toliara hatramin'ny farany. Mandany ao amin'ireo mponina sy tompona andraikitra ao amin'ny tanàna manodidina ny orinasa Ambatovy ity orinasa mitrandrakarena kibon-tany any amin'ny faritra loatra Mangoro ity raha ny vaovao nampitainy solombavam-bahoaka Fidèle Rasarapierre. Tsy mangarahara ny fitantanana nataon'izy ireo mikasika ny tamberina andraikitra tokony atao any Ambatovy ho an'ny faritra iasany. Tsy hita mivaingana ihany koa ny asa ataon'ity orinasa ity ho fampandrosoana ny tanàna. Raha natotana isan'ireo mpiasa ao Ambatovy no jerena dia maro amin'izy ireo no tsy mponina ao amin'ny faritra loatra Mangoro. Midika izany fa tsy misiraka ny tombontsoa azo avy amin'ny toerana fitrandrahana io ireo mponina na dia ny ariana ao amin'ny tanin'izy ireo aza no trongisina ho iatrany ity solombavam-bahoaka ity. Anareo Ambatovy a tena problème nareo de so ahidinareo ny tranonareo na zahay tsy afaka mididitra any aminareo any nareo tsy manao mankarara amin'ny zavatra ataonareo raha tena hoe ny vola fahazonareo tao amin'io zany efa tokony mamiratra zany faritra loatra Mangoro zany rehetra ka tena hoe miteraka fampandrosoana ka rehefa raha tsy teraka fampandrosoana janony fahatyany fa tsy ilainy tsy mahatyantoka avy zany tsy angadinareo io mbola arenanay mipetraka io ny tena amba avoa eo statistika firy ny zanaka loatra ny zanaka Mangoro miasa ao aminareo ao de firy mipiasa ao aminareo ao de andao amizay atao ny statistika hoe mahita tombony amin'ilay Ambatovy ve zany zahay ety. Raha ny vaovao azo andro vitsy lasa izay dia mitentina 3.4 tapitra $1 ny volana alohan'ny orinasa Jirama tamin'ny fanjakana malagasy. Hatreto anefa dia mbola tsy hita mazava ny fitsinjarana tokony ataon'ny fanjakana manoloana io tambenimbindiny nomen'ity orinasa mpitrandraka Nickel sy Cobalt ity. Anjaran'ny fanjakana araka izany ny manaraka ny lamina napetraky ny orinasa Ambatovy mikasika ny fitsinjarana manara-drafitra io vola io. Mangataka araka izany ireo mponina sy tompona andraikitra voakasika ity fitrandrahana ity mba hanomezana ny anjara volan'izy ireo ahafahana manateraka ny fampandrosoana ny tanàna misy azy ireo. Nandoavan'ny Ambatovy 43,6 millions de dollars. Zay zany ny vola nalohana Ambatovy tamin'ny fanjakana. Zay zany zavatra takina aminareo fanjakana hoe ameo ny anjaran'ny région loatra Mangoro zay manko zany ny concerné ana ny anjaran'ny faritra mahavoakasika ny renivohitry ny faritra zany satria renivohitry ny faritra manomboka anazy zay vao mitsinjara makany aminay fa izy tsy miteny ameo ny andra joelna ny vola io fa ny faritra dia ny faritra. Raha tamberina andraikitra no resahana dia maro ireo tetikasa tokony tanterahan'ny orinasa Ambatovy ao amin'io faritra hitrandrahana io raha ny fanehoan-kevitra. Mbola kiazan'ny fanjakana raha teo ny vola tamberimbindina alohan'ny orinasa. Andrasana araka izany izay ho fandraisana andraikitra ataon'ny fanjakana mikasika ny tombontsoan'ny mponina manodidina ity fitrandrahana ity. Fanapahan-kevitra no raisiny fitondram-panjakana ny ibako ny etra IFBB eny anivon'ny commune. Raha ho an'ny commune Ampitatafika izay nanaovana fanadiadiana dia mitaky andraikitra goavana eo anivon'ny vola miditra ho an'ny commune ny IFBB. 300 ny vola miditra no sahan'ny vola io kanefa izay dia ho banga tanteraka ankehitriny noho ny fanapahana izay noraisin'ny fanjakana io raha ny fanazavana. Fasahirana ho an'ny vondrom-bahoaka patra io fanapahana io ho iatrany ny fanamafisana. Raha ny pourcentage ny etra ho an'ny commune Ampitatafika miakamity na ohatra ny tsofa le izy indraindray misy dia indraindray tsy misy dia indraindray misy dia indraindray tsy misy fa raha ataontsika onelanela amin'ny pourcentage eo zany eo amin'ny 20 à 30% eo amin'ny taona anankiray no tafiditra. Any misy elanelana lavitra be mihitsy zany le fandoavana akeo satria le olona zany raha jerena amin'ny akapobe le olona dia sahirana izay ny tena zava-misy sahirana le olona.
tena sahirana izy satria zay a manao tournée de police foana isam-bolana manao recouvrement sur terrain fa tsisy olona mihitsy tena tsisy olona mihitsy mipotra efa manao affichage manao fanetanana manao tamtam fa tsy tonga le olo raha misy ray rony tonga zay zao ny zava-misy am'izao raha isaka etra trano no resantsika ny antony tsy takinay ny taona 2024 ny taona 2023 ary moa zany efa nentina tany amin'ny centre fiscal de hoe mbola miandry ianareo a de araky ny filazam-baovao sy zavatra hitanay amin'ny hainao manjery hoe rano fandaniana nataon'ny antenimeram-pirenena sy ny antenimeran-dola de mbola ho raisy fanjakana tanana ny etra-ny etra de teo zay nanomboka ny ato aloha hoe ahoana zao fa miandry baiko de zay tsika vao afaka manatanteraka ny etra 2024 fa treto aloha zany mbola 23 ny ho an'ny commune Pitatafiky ny farany. Asa ho an'ny fotodrafitrasa no sahan'ny vola miditra ao amin'ny IFPB midika izany fa ho banga ireo raha toka baiko ny fanjakana io vola io. Ny vahoaka atrany no izaka ny vokatra ilay fanapahan-kevitra ho iatrany ny fanazavana. Raha ny zava-misy aloha ny anay moa zany ny etra de hoe anaovana fotodrafitrasa ho an'ny tanànana Pitatafiky isaky ny fokotany mihitsy fa tsy hoe Pitatafiky de arakaraka ny zava-misy ilain'ny any amin'ny fokotany no itsinjarany be ny tanàna ahoana ny aza mila jiro izy maika misy ordre de priorité zany le etra am'resaka fotodrafitrasa mba tsika hoe misy fokotany telo ngamba am'izay na efatra anatin'le 30% iny mety mba mahazo jiro ny sasany mety mba mahazo anaovana pont kely ny sasany de nameno azy moa zany de arakaraky ny ampelantanana no anany arakaraky ny ampelantanana tsinjaraina zay raha ho an'ny etrana Pitatafiky aloha ny resantsika banga ny fitantanana niveau commune raha vola sy ny fanjakana io. Raha ny fanazavana moa dia tsy mbola misy ny fandraisan'ny fanjakana foibe IFPB io hatramin'ny androany na dia teo aza ny fahalan'ny lalàna mifehy izany teny anivony antenimera-pirenena. Nisy kosa ny fiatoan'ny fitakina ireo taorian'ny fanapahana izay navoaky ny fanjakana io ho iatrany ny fanazavana. Asa masina ny fanabeazana saingy mbola raha sarotra eto amintsika ny fananganana sekoly tsy tamboisaina ny vola atontona amin'izany indrindra fa eo amin'ny fikarakarana ny antoto taratasy hoy ny tale eo anivony sekoly opti izay vao niorina ety Fenorivo. Tsy misy famatsimbola ny sekoly tsy miankina saingy fahaiza mitantana no azahoana mitondra fampivoarana ho iatrany ny fanazavana. Na tsara ny anay fotsiny tety Fenorivo de sekoly efa nisy izy ty taloha de nodimandry moa ny tena tompony de natsony ny zanany izahay hiara-iasa aminy anangana sekoly araka amin'rareo. Tsy mora manangana an'izy satria eritaona tsy nisy mpianatra mihitsy teto amin'ity toerana ity. Nataonay tamin'ny anaranay OTP manokana le izy any de tsy nisy ny subvention mihitsy avy any ivelany, tsy nisy ny fanampiana avy any ivelany fa erim-pona mivaly aloha zany no nananganana an'le izy. Tsy mora ho za teo ary tsy hoe anakivinan'izay olona rehetra te hanangana akory zany fa miaraka amin'Andriamanitra de vita ny zavatra rehetra. Ary tena marina tokoa ny fahiraka Andriamanitra toy ny fanabeazana tony. Ny fanaovana ny recrutement mpampianatra de mandeha mendalana fa betsaka no mametraka ny antoto taratasy rehetra, betsaka ihany koa ny manontany, betsaka ny te karakara mafy te hanampy raisina tarany roa daholo ny rehetra fa maka mpampianatra matianina manokana izahay ary manome fiofanana manokana ho an'izay mpampianatra mampianatra eto aminay. Zany moa zany na OTP ny OTP hatramin'izay rehefa tsy mampianatra ny ankizy izy ireo de ampianarina omena formation moa fitenena azy hatramin'izay nisy ny OTP ka tsy ho lata-danja zany ny eto amin'ny école OTP Fenorivo. Ny fanaovana ny taratasy eo anivon'ny fanjakana araka le voalazako teo aloha efa 12 taona nisy nay fanitarana zany nataonay amin'ny anarana ary ny ataontsika hoe amin'ny teny frantsay fotodrafitrasa na hoe ny infrastructure zany efa nisy de ireo zany mbo ohatrany hoe avantage kelinay teto amin'ity toerana ity satria efa mba nisy zany ny trano be ohatran'izao de efa mba nisy ihany koa ny table banc vitsivitsy zay mbola andalan'ny mpanavaozana tanteraka moa zany zay ny tsy mamora an'ilay izy rehetrarehetra.
Isan'ny olana goavana eto amintsika ny fahasairanana atrehan'ireo ray aman-dreny raha ambany ny saram-pianarana sahirana ny sekoly atao ambony indray anefa izany dia betsaka no mitaraina. Zay fandaminan'izay zany no iarahantsika miasa amin'ny ray aman-dreny indrindrandrindra fiaraha-miasan'ny organisation manaraka ny organisation rehetrarehetra zay eto amin'ny sekoly fotsiny dia miara-mandrositsika rehetrarehetra zay ihany angambany fa ny saram-pianarana aloha dia atao farak'izay mirary indrindra fa tsy atao mitovy amin'ny eria nosopatrana angambany eny tsy hoe lafo akoriny fa tenyko hoe zay le hoe tsy mora ozy jahako teo manangana an'ilay izy ataonao mora le izy dia toatra tsisy tika zany ianao ataonao lafo le izy tsy takatry ny olona dia tsy maintsy mandanjalanja tsara zany ianao mifanaovana fotodrafitrasa anankiray anangana sekoly anankiray fa asa masiny ny fanaovana sekoly dia ny tanjona dia anabeny zana-bahoaka rehetra. Raha ny fanazavana atrany dia amin'ity taona ity vao anomboka andray mpianatra ity sekoly ity. Mazava ny tanjona ho azy ireo dia ny fahaizana ho an'ny zanaka malagasy. Nasarotra zany dingana nodiavina tamin'ny fananganana sy ny fanitarana dia zava-dehibe ny ezaka vita ho an'ny asa fampianarana atreto ho iatrany ny fanazavana. Tsy afaka miditra na mitsidika any Etazonia intsony ireo olona avy amin'ireto firenena ireto toa ny Afghanistan, Birmanie, Tchad, Congo Brazzaville, Guinée équatoriale, Érythrée, Haïti, Iran, Libye, Somalie, Soudan ary Yemen. Ankoatra ireo, voafoaka amin'ny travel ban napetraka ny fitondrana Trump koa ireo avy amin'ireo firenena fito hafa ireto dia Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan ary Venezuela. Tafiditra ao anatin'ny politika manohitra ny fifindramonina ny Etazonia ny travel ban satria voalaza fa firenena tsy manana sampandrara mahomby amin'ireo firenena ireo. Ary maro ireo teratany ireo firenena ireo no tavelan'ny Etazonia na dia efa lany aza ny fahazon-dalana ipetrahany ihany. Ho fiarovana ny Amerikana manoloana ireo vahiny mety ampiteradoza no anton'izao fanapa-kevitra izao, hoy ny filoha Donald Trump tao amin'ny tambazotra X. Hiatra manomboka ny 7 jona ho avy izao ity didy vaovao ity izay mety hisy fanavaozana arakaraky ny fivoaran'ny toe-draharaha. Araky ny fanazavan'ny filoha Trump, ny fepetrapetraka amin'ny firenena tsirairay dia miankina amin'ny aviny ambanateraky ny tsy fahampian'ny fanamarinana sy ny fiarovana amin'ny fidirana. Mety ho jerena sy havaozana arakaraky ny fandrosoana amin'ny fanatsarana ny rafitra fiarovana sy ny fanamarinana ireo lisitra araka izany. Tsy voakasika ity fepetra ity ireo mpanao fanatanjahantena avy amin'ireo firenena 12 ireo ka handray anjara amin'ny fiadina ny amboara eran-tany amin'ny lalao baolina kitra izay atao any Etazonia, Meksika ary Kanada ny taona 2022 sy ireo atleta handray anjara amin'ny lalao olimpika amin'ny taona 2022 atao any Los Angeles. Piasan'ny firenena mikambana 10 no namoiny eny ary olona maro hafa naratra tao aorian'ny fanafiana mahery vaika natao tamin'ny andian-tsambo mitondra fanampiana ara-tsakafo teo akaikin'ny tanànan'ny Alkoma ny alatsinainy lasa teo tao Darfur avaratra Soudan. Araky ny fanamafisana nataon'ny firenena mikambana, nisy camion an'ny UNICEF sy ny sampandraran'ny firenena mikambana misahana ny sakafo na ny WFP tao anatin'ilay andian-tsambo izay niandry fahazahoan-dalana hiditra ao El Fasher, tanàna iray mbola tsy nahazo fanampiana ara-tsakafo nandritry ny herintaona mahery. Potika sy mahay nefa ny fanampiana maro tokony ho an'ireo mponina anaty mosary nandritra ity fanafiana ity. Mba tsy ravina sy tsy azo ekena izany esetra natao tamin'ireo olona manolo-tena anampiny ankizy sy ny fianakaviana marefo izao, hoy ny solon-tenan'ny ONU. Tsy nisy manam-pahefanana nambara mazava hoe iza no tompo nantoka tamin'ity fanafiana ity, na izany aza samy hafa ny filazana toko miady ao Soudan. Ny gouvernemanta sy ny tafika dia milaza fa drone na ny force de soutien rapide na ny FSR no nitifitra ny andian-tsambo, raha miampanga ny tafika ho nanafika tamin'ny alalan'ny fiaramanidina miaramila kosa ny FSR. Nambaran'ny ONU fa voalaza mialoha tamin'ny andaniny sy ny ankilany ny lalana nodiavin'ny andian-tsambo ary efa nampahafantarina azy ireo ny toerana nisy ny camion. Nanomboka tamin'ny volana aprily 2024 ny ady tany Soudan, ady fanandrinan'ny tafika roa dia ny force armée soudanaise na ny SFA tarihin'ny général Abdel Fattah al-Burhan izay tonga teo amin'ny fitondrana tao aorian'ny fanonganam-panjakana sy ny tafika antsoina hoe force de soutien rapide FSR miaraka amin'ny général Mohamed Hamdan Daglo antsoina ihany koa hoe Hemeti. Hatreto
mbola tsy misy mangirana fa mihamafy aza izany indrindra fa ny fiatraikany amin'ny sivily. Raha ny fantatra dia ponina 13 tapitrisa no voaterina findra sy ny findramonina any amin'ireo firenena manodidina ka ankizy ny asasa-maniran'ireo. Ankizy 17 tapitrisa no tsy afaka mianatra intsony manjaka ny arety mifindra toy ny kolera, ny dengue, ny tazimoka. Volatrany amin'ny $4 miliara mahery no ilaina ho fanatanterahana ny drafitra anampiana ny maha olona satria mamely mafy an'i Soudan ny hanoanana ankehitriny.